Sokatra miisa 5 fantatra amin'ny anarana siantifika hoe astroselis radiata ireo tratra nentana tsokosoko tany Majunga zany vaovao zay voaray ny sabotsy teo teratany Tanzaniana no nitondra azy 17 taona dia mangetaheta ambony lakana ihany aloha zany ny vahoaka malagasy ary maiziny eo pototro mazava ary adala eo ambany sokan'ny endra raha zao zavatra mitranga tato ho ato zao mikasika nyity sokatra etseroa ity fa dia tahaka ny lakilosim-piangonana ny feonomaly no venona androany ary tsy vitsy fa dia tena mirongatra izy ankehitriny dia ity zany dia nisan'ity teratany Tanzaniana ity indray izay voalaza fa netana tanatana sakosy miisa 5 avy any Morondava no kasaina hoentina any Analalava ary entina mivoaka any Tanzania. Taoriana ny fahazonan'le roa ranom-baovao maro-potsitra dia nandray andraiky ny kosa ary ireo tandroka ary ny vozona ka dia niroso tamin'ny fisamborana moa izy ireo dia napetraka eo anivon'ny fitaliava-patra misahana ny ala ireo sokatra ireo. Mbola ao anatin'izay resaka ala sy ny tontolony izay hatrany dia nisy ihany koa ny voasambotry ny mpitandro ny filaminana tao Toamasina satria dia nitondra azo voamboana 127 sy azo ala 720 tsy ara-dalàna nentina camion 3 raha ny fanazavana voaray dia nentina sambo avy any Manaravaratra ireto hazo ireto ary nafindra tao anatin'ireo camion miisa 3 nosambonina avetrany ilay tompon'ny azo sy ny soferan'ireo camion ka raha atotaly dia 9 olona voasambotra miatrika fanadiadina no ikazana kosa ireo azo sarobidy fanontaniana moa no mipetraka ny amin'izay hoe ahoana sy ahoana marina mikasika an'ity fitrandrana ity fa dia efa misy ihany koa ny lalàna mifehy ao anatin'izany rehetrarehetra izany mikasika ny fiarovana azy ireo. Raha toka isitona kely indray isika ao anatin'izany dia tsy mibadika ao anatin'ny resaka tontolo ny baolina kitra izay nalaza ihany koa maly aloha ny Barea Zandriny raha toka naresy tafiakatra moa zany satria raha ny lalao maly dia resy tao anatin'ny saraino ohatra fa mbola tafiakatra ihany izy no ilay hoe rono ohatra tamin'ny lalao voalohany tafiakatra amin'ny dingan'ny famarana ny tsanina 420 sy 20 i Madagasikara na dia resy ny Eswatini tamin'ny saraino ohatra aza izay no izay atao any Kenya sy Tanzania ary Uganda ny ray hatramin'ny 20 febroary ho avy izao 20 sy 20. Ary amaranantsika an'izany satria misy fotoana ny zavadrehetra dia ilay vaovao izay anisan'ny nafana dia nafana ihany koa tany Rosia sy ny sisa tany roplanina voan'ny misile dia nialatsiny Vladimir Poutine nitondra teny fialantsiny tamin'ny Azerbaijan ny filoha rosiana Vladimir Poutine ka ny aiky fa tifitra misile nataon'ny tafika rosiana no nampianjeran'ny fiaramanidina Airlines tany Akoto tamin'ny alarobia teo ka nahafaty olona 730 ary nandratra kosa olona 720 izany rehetrarehetra izany. Miaraba aloha tsika rehetrarehetra fa hoe tsika mpifaliana ihany aloha nareo rahalahy tsy azo adinao anatin'izay mamaraparana ny taontsika 420 ora moa zany sisa sa 770 ora dia ho tapitra ny taona 30 volana desambra tsika androany dia tafiditra ao anatin'ilay somary manao tamberina maro samy mihafa ihany ahafahana ihany koa makalesona ho an'ny fiainana andavanandro ho an'ny politika ho an'ny toe-karena mba ahafahantsika tena mijery hoe aiza no tokony ametrahana ny tongotra ho an'ny taona 2020 sy 2020 satria dia efa mifarana tanteraka ity na izany zany raha miresaka zantsika hoe ny politika ny sosialy ny toe-karena dia sanatrin'ny vava ohatrany hoe ny taona ve no mivalina fa ny tandindona amin'ny ho avy ohatrany sanatrin'ny vava tsy dia misy azo antenaina firy raha ny lafin'ny politika aloha ny resahana dia tonga dia resahantsika zany hoe tamin'ity taona ity nisany hoe nisy na fifidianana indroa miantoana teo ny solombavam-bahoaka teo ihany koa ny bentanàna farany teo izay mbola ioerahana mahita eo ny karazana hoe endrika fifaноlanana maro samihafa sy ny hoe tsy fahamarinana amin'ny lafiny maro
na dia ny filoham-pirenena ihany koa ary tamin'ity 2024 ity tsika no nahazo filoham-pirenena indray zany a. Ny teo ihany moa no miverina, ny tota no miverina dia mijeritsika hoe manahoana ny fomba fiasa tao anatin'izay a. Misy ve ny fanantenana ny rahantsika ny ainy, ny rahantsika nahita hoe betsaka ny olana sa tonga dia miditra amin'ny sosialy ihany koa mifangaroaro ny toe-karena hoe ny tamin'ity zao ny délestage a, isan'ny hoe tena enjana dia enjana ary mbola tsy nisy ngamba tao anatin'ny 80 taona araka ilay fomba fiteny hoe karaha hoe reny vatam-pandro lava dia lava teto Madagasikara reny mandrakity ny androany mbola tsy mivany olana ohatrany hoe vahaolana paracetamol araka ilay fomba firesakitsika tao anatin'ny alohan'ny fivitianana dia ankehitriny izy iarahana miaina sy mahita io hatrany amin'ny 7.24 nisan'ny nanaovana fampanantenana an'ilay 400 mégawatt fa mandrakity ny androany dia mbola hoe fampanantenana mibetsaka vao tapa-bolana lasa zay nisy ilay fametrahana vato fototra tany ranomafana iny sa taiza dia nisy ilay karazana kabary ihany koa tao anatin'ireny hoe akalinareo fa tsy ataoko mahantra intsony dia sady efa miditra ny alay fahantrana indray tsika sa ilay toe-karena hoe tena arakarak'izay ve ny vitan'ny ambava ve izy tia sanatria ohatrany hoe lasa resa jasy zany hoe misy bokotra potserina ve dia foana ny fahantrana fa ny fomba fiasa sy ny fomba fitantanana ny firenena miodikodiny eo tsy izay tena vokatra fa dia tena hoe fampanantenana mandavataona sanatria ny va ohatrany ao anatin'ny 5 taona 1 taona propagande ihany dia isan'ny mihazakazana zany zao amin'izao fotoana izao sa tonga dia manipy kely ny 5.24 tsika hoe ny anatsaratsarana ny sary ivelan'ny Madagasikara anatin'ny haingo ambony tsikoko fa dia hoe andray ny fivorimben'ny zatekintsika ny 5.24 atao eto Antananarivo eny Ivato zany raha ny tombatombana hatreto satria isan'ny fampanantenana lay anao karazany hoe hôtely mitsingevana dia asiana ilay hoe jet-d'eau dia ampiana bus électrique dia hitarina ny lalana sy ny sisa any Nosy be ihany koa tsika no andray ny fivorimben'ny COI ny 5.24 dia ohatrany hoe zanatria ny vava aingoaingo ambony tsikoko ve ny hazakazana ao anatin'le izy fa ilay fahantrana sy ilay tena hoe zavatra iainan'ny malagasy dia mbola io iarahantsika miaina io ara toe-karena isan'ny nisongadina ihany koa tamin'ity taona ity ny fandaniana ny lalàna mifeny teto-bolam-panjakana 5.24 zany hoe lalàna makany ny 5.24 dia efa afahantsika mitsinjo lavitra ihany koa hoe nanahoana sanatria ny vava ihany koa ve hoe vato fototsy ny fahampitiana ara-toe-karena sy ara-tsosiala sy ny resaka fitsinjaram-pahefana sy ara-bola ilay endrika amin'izay satria nisany nisongadina indrindra zany tao anatin'iny ilay hoe hotsoahana ao anatin'ny fitantanana eo anivon'ny commune ny karazana hoe fitakena sy famorian-ketra amin'ny resaka tany sy trano etra-trano sy etra-tany zany dia hoe fandrosoana ve zany amin'ny lafiny fitantanana ara-bola sy fitsinjaram-pahefana satria raha ny fandraisantsika foana nikajikajy mikasika ny hoe teto-bolany raha hoe ny fanampiana ho an'ny commune manerana Madagasikara 5.90 sy 900 manerana ny nosy misy 30 tapitrisa isa-taona fa raha tamparany zany 20 miliara ariary dia raha mikajikajy zany tsika hoe tsy ampy mety hampahafoloan'ny teto-bola ministera sasany zany misy manana 700 miliara na mahery aho nefa 20 miliara ariary ho an'ny commune dia mbola hotsoahana ihany koa ny fitantanana-ketra sy fitantanana etra-trano sy etra-tany zay hoe miantoka ny roa ampahatelon'ny fidiram-bola ny commune zany isan'ny fanapahan-kevitra andraisana tamin'ity taona ity eo ihany koa ny resaka mobile monnaie isan'ny maro samihafa tonga soana mana romi aloha isan'ny hoe namanety ihany mamaraparana ny taontsika dia mba mijery manao tamberina kely ao anatin'izay miarahaba anytoky miarahaba ny Dany Indriatina teknisianao tsikitsiky kopakopa-tanana miarahabantsika ny tokantrano rehetra ny amin'izao vanim-potoana manokana ity ho antsika eto amin'ny Top Radio satria ity no talata tsy miverina hoan'ny taona efatra ambin'ny folo sy roa arivo alatsinainy tsy miverina miavaka ny fiarahantsika amin'ity tontolo andro ity satria dia hiaraka eto sika amintina ny zavatra nisy nandritran'izay
taona 2020 zay efa natsititsidikitoky teo ihany a ny zavatra nyseho ny songatina nandritra zay 2020 zay teo amin'ny lafiny toekarena eo amin'ny lafiny politika ary mbola ho avy koa namana plito mbola manana ny lazainy koa izy ny am'izay hoe inona ny zavatra ny sosial ihany koa tao anatin'izay zay ahoana ny ilazantsika azy raha ahoana ny amin'ny tianantsika azy tsara mangita mafaitra aloha zany satria raha tany tsy anasa ary am'izao tany aloha zany tena ngidiny aloha mibesaka nono marina vanisy mamy fa ngidiny kosa io raha zao adiny tokony teny an'le 500 lanin'ny tery amin'ny député le mobile banks ohatra faingidimy ohatra faingidimy fa mivadika 10 rehefa tena nivoaka le izy avy eo satria nataoko teto amin'ny opimaso teto lasa 500 mihitsy le izy de aoka tsy ho jamba zany zao mety isy fiasaikany ary mety any amin'ny mpanjifa no isotoman'ny angalan'ny opérateurany hoe vola sotomany aminy ka zay lay manahirany hoe fandrosoana hoe zany safiamorana anatin'ny lafiny toekarena sy ny sisa de isan'ny ambana ihany koa zao tonga de somary nitsambikina kely tsika any amin'ny 520 hoe somary nylolovantsika tao anatin'ny resaka viditsolika zany ohatra de ny resaka fiakaran'ny vidim-piainana nantezatezaina tao anatin'le io ny tosika famiano io ny vatsivatsy fa hoe tena mahasana ny voaka malagasy iray manontolo ve de io avy zany 520 ntsindry avy ary amin'ny mpiara-miombina toka maro samihafa hoe ampiaro ny vidiny tena izy amin'ny lafiny solika ohatra any anatin'ny facture ny jirama ihany koa mety hiary zay de ny fiatraikany tsy maintsy isy fiakarana any amin'ny vidim-piainana satria fepera zany apetraka ireo mpiara-miombina toka de isany hoe ahafahana mahazo an'ilay appui budgétaire avy amin'ny banky iraisam-pirenena eo amin'ny $100 misy ihany koa lay fekina facilité élargie de crédit avy amin'ny FMI eo amin'ny 300 $, eo de asa hoe nahoana ny mety hoe fiatsaika an'izay fa enzakeny zany tsy sanatriny va hoe maniry loza ho an'ny firenentsika fa la iambana ho avy ohatra manahirakirana zany ohatra hoe sanatriny vava hoe vonikadina ny taona de mimakomana mbola hoe vidim-piainana hiakatra de ny fahitana anazy hiteny Pretoria feo efa io izy io fa ny fahitana anazy zany ohatra ny lololovana zany lay zavatra lovina mihitsy mafony ny iainana zany hoe mafimafy ohatra ny dakany lava zany le izy ratsy zay ny teo atsy mafy noho izao le izy ratsy zay ny teo mafy noho zany lay vidim-bary zao efa eo amin'ny 4,000 ariary de mety izy teny ratsy nahitantana zay fa 4,000 ariary io de zay lay manahira responsable fa mitritrina reo tsy mamboly vary aminareo aza ataonay mahantra tsony zay nareo tsy mamboly vary zay ngely izy raha namboly vary nareo tsy tonga am'zany le mba nipatsako nge mba mahazo tombany hoe mba tafiakatra am'zany ny vidin'ny vary malagasy fa ngamo de hoe ny olana am'le sotsiny hoe tsy tena ny tantsa no misizaka n'io 4,000 ariary fa le any anatin'le pitsirika asa le mpanangonangom-bokatra le manararoatra hoe manangona be any amin'ny fiakaram-bokatra de navita namorona sokajin'olona pitsirika sy maninona ny tena zany ko mahita an'le lohateny gazety androany mantsy hoe manofa passeport diplomatika zany de hoe navita namorona sokajana pijirika na fiarina hafa ndray zany tao anatin'izao fitondran'izao hafa mihitsy ny angeny zao ny tena problemako amin'ity 2024 ty de isaraka amin'ny romorombo daholo zany le fifidianana romoromo ny jirama romoromo inona koa vidim-piainana mafy romoromo le fiarahamonina mitasatra zany hoe saraka amin'ny romoromo zany le ty ahoana re zany manahirana tokoa ny resaka fiarahamonina eo ankehitriny satria zao mahitsika zao voalina omaly ariva ny firotsahan'ny orany tsy atao hoe orambe akory iny namana dani fa pitipitika mipatrapatraka kely de inona ny vokany fitohanan'ny rano tsetsina avokoa ny lakany rano rehetra raha tsy jery fotsiny tsika teny andravoanginy eny amin'iny faritra riva rehetra de saika tratran'izay nefa mbola tsy tena hoe tena orambe le mandritra ny 420 ora aleo tsy maniry an'izay fa raha izay no misy de za tena mino tanteraka anareo fa be no traboina na de mbola tsy tonga akory raha ny rivodosa de inona ny iverenako lesaka fiarahamonina teo rehefa tonga am'izay eny amin'ny tambajoa seriseri eny eo de misy mitaraina hoe tsetsina lany de misy ny mametsy iny io ary le anareo manora amin'ny tsy lany ange anareo nareo ihany no mahatonga an'io tahaka ny hoe manipy
ny fahavoazana any amin'le vahoaka indray zany ny mpitondra fanjakana mazava loatra hoe raha tsy narianareo teny amin'ny tatatra ny fakonareo tsy tahaka an'izao fa zao ny fanontaniana vo izao ngamony nisy an'izany hoe tatatra tsetsiny zany vo tamin'ny taona 420 ve nisy 420 ve nisy an'izany toky tena misy fa lay fahavoazana miamitombo ihany koa zay mila fifampitezana sy fifanabiazana izy io fandraisana ndraikitra ho an'ny rehetrarehetra hoe tsy manary fahako eny amin'ny tatatra mba commune mba mila manadiosin'ny mandray roa inona zany idiram-ponina mandray roa fanotorana teny amin'ny fahatro masay inona zany zao nidiram-ponina am'zany hoe lasa mandeha io raha mahita ohatrany tafika ny rehefa tanana sao de tsy ana rehefa tanana tsony nitafika efa raha mahita ohatrany fofoprovavoaka moa zany rehefa mitangorona satria io fanotorana n'le toerana amin'ny fivarinany rano iny zany anarany toerana io ambodivona zany iny izy io io angeny mahatonga n'izao rehetrarehetra zao tsy fa iny enjao nidira amin'ny vahoaka sy ny mponina am'zany fa tena lasa izao mako izao hoe andalo zay anaonao baolina sy tsinjatsinjaka ao mandrapifatrapatratra n'le izy de rehefa vao de samy taraiky daholo nana sy izy retina ka ohatrany hoe le mponina ndray nkely lasa masay be am'le izy eny ary ny resaka toizanresaka moa ny vy toizam-by ny bizou toizana bizou ny oroka toizan'oroka fa ny atsika to resaka ny fanadihadiana mahafinaritra dehibe reto message voaray reto zalahy am'le rano teo 67 hectara petite vitesse eny sotry rehetrarehetra iny ny rianosy zay ville tadio tsara fa ville zany amin'ny teny malagasy mahitsy de reny vohatra reny anisan'ny rotsorotsy moa sy lazaina tsony ny ria izy ty riadravoangy ny tsika ara moa eto akaikely eto zao misy milatsaka somary vazivazy any tena mety amin'io ry zalahy raha zena mihitsy aloha zay averina arodana tanteraka daholo zay averina tsangana indray mietsakezana zany lizy nge misy asa farafakeliny afaka natao hoe le fanometsiny lava manahirana satria zao mantsy izy raha ohatra hoe resaka teo manko le responsabilité partagée satria ny fakotsika sy ny mila fitaizana hitsetra marina zany betsaka ny fanentana natao tar zalahy hoe diovina ny tanàna de diovina ny tanàna de tonga ny fako de aterina izy amin'ny fako de miaraka amin'ny RFD io zany ny olona zany miala avany an-trano de make de tonga ny RFD de make satria tonga eny izy de tsy maka de tonga any anatiny zay tsy tonga nanana rehetrarehetra de avao moa izy ny plastika sy ny reny tovangina ao minéral reny loha tsy zakany aty ambany tanàna reny fanaorany ambony tanàna eny zay ho alizy hoe satria tsy voala ara-potoana le fako miaiky an'izany ngeny eo amin'ny SMA hoe efa tsy mitobaka tsolo izy afa mbola eny satria izao de le mandeha any amin'ny toerana tsy alehany le fako tsofony rivotra hoetiny rano hoetiny ry de mifanetana manapitraka le fahatsetsena am'le fanotorana tselera am'le toerana fivarinany rano tsisy resaka izy atsony efa fantatra zany fanao zegny le hoe tsy mahomby ohatrany vahoaka ihany no menatsinafona izy hoe efa olana ny tambatambatra be tamin'ny fitonany teo aloha hatrany amin'ny plan d'urbanisme tsisy zany misy ny plan d'urbanisme fa tsy miatra le satria manino le hoe efa misy manao tanao le hoe misy manorina eo ambony canal de jerijerena fotsiny satria raha miatra ny lalàna de tonga de mba ny fiarahamony de tsy fantatry elanga sa zao ngilamonany fa izy misy le fa efa mpanjakana ka rehefa hita fa tsy ara-dalàna izy de tokony misy fahasahina zany miala asorina lizy fa eo zany de maniry eo ambonin'ny canal le trano de tena misy tonga saina za zao manontany riatina hoe ahoana mampaniry trano eo ambony canal misy recette ve hoe ahoana zany ohatrany hoe manao mofo baolina zany manao baolina lafarina levure menaka zao zay zany manao mofo baolina fa ahoana ny mampaniry trano eo ambony canal satria raha tokony misy zavatra tsy azo eritreretiny saina zany fa feno eto Antananarivo eo ambony canal miorina ny trano de rehefa fanontaniana hoe ka hitanany ity mihitsy ny tena matsitsy le izy raha zoky de de tsy jerijerena fotsiny ary ahoana ny fomba isikirana an'le izy eo ambany ka mila sokirina fa le miorina amin'ny tsy izy mihitsy ny tokony miala fa tsisy fahasahinaka zay le hoe zay efa mpanjakana manoloana an'le izy de hoe
manahirana fiarahamonina fa ahoana de izy ary mba navita trano de ahoana l izy ny asorona tao de zay zany le izy very anjamba fosiny ohatran'le manorok'olona matoro ali satria misy zao sapany misy zao le andao sika anao an'izy fanentanana zao tany aminay tany ny soavana atsimo de io zany le lakana lakan-drano de asorona zany le fasikasy le fako de atao akaikinao ihany atao akaikinao ihany izy de tsisy maka le fako de verinao ihany izy rehefa tena janira zany fity zana ray kelo ny asa tsika avy eo ary miaraba toko salama tsara politika dolo ny aton'izany rehetra rehetra zany fa tena iny efa makalimpilo ny eritreritran'ny faizao rehefa mandinika azalahy tena mbola tsy ampotsaky fanjakany antsika tena ho ataony zalatsaky mazava tsara ina mahatonga anazy eny zany misy vonana mako maromaro samihafa zany eto Madagasikara de ohatrany hoe fantatra le fanjakana le vovonana misy an'le olona zany satria olona mpanevohevitra ao anatin'le vovonana de olona anankiray mpanao politika izay maivamaiva de miteny de tsy nitambatra aty amin'le tena hoe izy ary ny tena mpanohatra satria manana problema aty amin'le mpanohatra aty koa zany de izy de ny tena marina le fanehoan-kevitra zay atao zay de manohatra amin'ny herinay fa tena tiampo ataon'le fanjakana sosy de aty zao ny aty amin'ny mpanohatra zay tena hoe hita fa mpanohatra isan'andro vaky zao de miteniko tsy fantatra hoe izy ary no anaraka an'irety mpanohatra fa io hery io zany rehefa tsy mitambatra io tsisy dikany amin'ilay fanjakana mihitsy ny mitsaky ety tena tsakiny ara-dalàna dikan'izany satria zao ireo olona ao anatin'ny fanoheran'ireo ary mbola misy voavidiny any ambadika any mbola misy voatambotambony any ambadika any de mainka io zany fa tsy mitambatra le hery de ahoana moa zany no fa aloatra n'ity fanjakana ity raha zao tiantapotsy ny ady tao ren'le miaramila nazadarimo reny aloby isan'andro de ohatry nisan'olona no aloha amin'ireny isan'andro de firy miliara arakaraky l'émission ampanaovana fa raha l'émission hafa zany spécial ao anatin'le émo reny misy vola raisina zany ohatriny isan'andro izy ianao tena zay koa aloha tsy voafaritra eto miarakaraky le teti-bola aloha ao anatin'le izy fa ndraindray izy ao nely izy loha tsy ho amban'le $2 iny ay le $2 matsy le isan'andro le hoe fetra mifantana iny zany ataontsika iny tsy latsaky ny $2 aloha le izy ay fa ny ambony $2 zany teo amin'ny karak'le mana politika ihany koa manoany zany misetroka kely izy lafilafo manesonakitra kely mipopoka kely mafilafo reny para spectacle izy rendray arakaraky ny fanarahany ny tobika arakarahan'ny fety sy ny fakanany fa izy loha amin'ny ankapobeny zay eo fa ohatrany tsy de mitovy koa ny vola raisiny zalahy le hoe le sokadiny anankitelo zany samy manana anazy fa tsy tena mitovy zany na mety mitovy fa tsy mitovy de tsy fariparitra sahalalana analakely tetsy ry zalahy misy tsy nahazo de misy menimena le izy ne tonga aty amintsika ihany le fosy le zalahy le zao efa te hiverina amin'ireny asy reny izy efa le sasany favori sasany de nefa elaela tsisy an'ireny mantsy miditra ho any miankina misy resaka mpanohitra moa tena tsy mivondrona le fampitazatazany iny ampiteny zany zao ny andaniny sy ny akilany izy any anatina aloha nareo sasay satria zany le mpandray aliana zao fa mamailo akaiky tambarana anareo de avila reo fa tsisy andraisana kosehanay ka misy tongotsoma zalahy ihany zany le misy an'io mampapana kely feverinao mitovy an'le aniny mitovy an'le rano miakatra ihany io mijalona iny andravoanga fa le mpitarika sareta mba mahita kely any ohatriny isan'olona izy io dimanjato sa roanjato arakaraky ny alavirana rehefa hoe fohifohy le misy an'le rano de roanjato arakaraky ny angezako iny calme fotsiny miaraba
Arabana aloha navita sy ny krismasy nirarina mbo tratry ny farany taona sy tombo vao daholo tsika rehetra. Eno mbala roa feomborona raha ngale ferina. Ny olona anankiray raha manao fototra ka hoe fasika nataon'ny fondation dia vao tonga ery am-bombony ery ny trano dia mirodana. Ka ny teninareo momba le 2024 sy ny andrasina ny 2025 dia lasa ihany ny saina maneriteritra hoe 2024 namela taketra zavatra atao tato hoe trafikana sokatra, trafikana gidro, ny karazany naty la politika. Zaza variry. Eritreretika fa zao dia efa 1000 ariary ny kapoaka ny vary ho tonga ny janvier ho tonga ny catastrophe naturelle 1500 ty zavatra tsara tsony zany eto Madagasikara raha fandania raha fahamakafakako aloha satria ny taketra navelany 2024 mbola vary mangatsika ny 2025 ny base ny 2025 mety mbola vary mangatsika ny 2026 satria vary mohaka mihitsy ary satria ny taketra navelany batiray zao am'izao mbola misy tafa verina. Manahoana ny fahasalaman'ny posy am'izao? Ny forme grave raha ngaty. Tena marina ny forme grave. Dia io moa tsika zany mandrora amin'ny tsilany ihany satria zao manenina daholo ireny olona nametraka fitokisana tamin'ny mamim-bahoaka tamin'ny fifidianana farany ireny. Io atao dia te-hitodika mihitsy hoe mba titeny le fokontany le nanakana an'le fanadiovana atao mivily atao dia teneniko le toerana fa araka reo ngamba nefa ry zareo nge ny victime voalohany raha vao miakatra kely ny rano faranareo nge nahita ny rano teny amin'ny fahatra vomaly zany fa hoavy ray norana rangaty dia tonga dia mananga vipo ka lizy nge mety mitovy amin'le zavatra andraisana teo misy olona mahazo tombontsoa anatin'le zavatra ohatran'ireny satria hoe hoaviny hoe firy ny lisitra ny olona trabona tany aingany tsisy trabona dia mandeha ny lisitra dia tomba avy any ny fanampiana dia lasa taridrano akilaila fa zao misy zavatra ohatran'izao mantsy tamin'ny faraparany teo iny zany dia hoe kalma fotsiny rindriatina fa tsy atao magnatra tsonareo zay le iray zany faharoa ifamba zao inge tsy tonga ho azy iny fa hoe ny raiky lao mahavita ray andro ny olona 10 zao zany dia efa mila manao entraînement mila manao entraînement amin'ny 2025 hoe raiky lao maharitra ray andro ho an'ny olona 10 dia efa ny vatana efa homamanina amin'izany fa sao dia hoe mirobaroba be somary taratara kely ateo fa zakazaka tany talata misy zany calcul manara-pientrana dia misy mahazo ainy eo amin'ny 2025 fa tsy manaraka ny tenina izy reo vao mahazoazo ainy eo io manao régime mifehitera raisina lelo ianao miaraba tompoko Salama daholo fa ny andro feom-behivavy mihitsy zay fa tena lila daholo ny teny teo eny tompoko saky mba hitely le resaka rano be eto Antananarivo tena sady mahontsy mamenatra manala baraka le satria manino le manala baraka revoatsy Madagasikara be centre-ville nitondraky ny rano ohatr'ireny dia tsy mahatonga sainy to dia teneko misy mpitondra fa tsisy idiran'ny vahoaka tsony satria zao raha ety amin'ny faritra misy anay manokana zao tamin'ny fotoanan'ireny fampelezan-kevitra ireny ireo vao fitondrany dia lasainareo diovina le canal araky ny teniny avy eny soavina teo tanetany iny Dania dia tena diovina mihitsy le canal ary Dania dia nampiakariny eo ambony eo le izy fa tena firy zao tika mbola eo daholo dia mandalo amin'ny midigina kadiboaka makaty androndro iny mahita an'ireo tambo be tian'ireo fa rehefa mba manadilo any dia betsaka amin'ny farany fa le vahoaka ety fotsiny no mijaly sy mampalahelo nareo manko ny problème le mamety vahoaka hoe vresa fa le toetsainareo koa indray vresa mandrehaka mahasaravina tsy mitendry vahoaka mihitsy lasa tsy manao veloma fa ahoana fa ngatesitra iny lazay namana brito hoe samy manana ny andraikitra tandrify azy ny tsirairay na ny vahoaka na ny mpitondra fanjakana iverena kely ka ao amin'ny lasity io tena tsy nisy an'io mihitsy taloha
anisan'ny toerana maina iny toerana iny satria ny kanal tamin'iny tena nahazaka ny rano avy any ambony avy any amin'ny senisy ny stady rehetrarehetra iny zany no mivarina makao fa le tatatra avy eo notangenana fotodrafitrasa anankiray eny amin'ny faritra ABC construction tsy manina mitonona an'izany satria efa hitantsika zany reo le centre commercial reo zany tokony isy lalana rano mivoaka makany Morarano rehefa tonga ao Morarano iny zany hoe amin'ny sanifera indray zany ro am'resaka Morarano tsika de eo indray misy tatana le canal lehibe mandray an'io rano io mivoaka mifandray makany amin'ny ranony Kiopany io zavatra io zany eo zany le olana am'izao fotoana izao aiza ny fahasahin'ny mpitondra kitika an'ireny zavatra le hafahafa ohatran'le tsamba mamono vady hoe aiza misy atena vonoina zany tena hafahafa satria raha nijery an'le ry amin'ny rotsorotsy nandalo teny de nijery an'le tery amin'ny forelo fa io na orana kely misy tetaka kely tsy de tena hoe orana bearaka tenenao hoe iry maoro moa le orana ho an'ny tsy misy maniry ho an'ny misy indray oro indray fa tena zavatra kely vadika lalana zany ianao de miteraka fitohanana indray satria tsisy mandeha tsony eo amin'iny lasa miteraka olana betsaka zany le zavatra resaka évacuation ve zany le fivoahany rano zay tena hoe hafahafa ohatran'le jamba mamono le tsy evany teny mihitsy tsy tompona andraikitra amin'ny fako io zay zay raha tsy niakatra vily tsy niakatra vily tsy tompona andraikitra am'zany zay tompona andraikitra ary manga sy paiso any manga ary hoe tena zay olona zay vitsivitsy tonga ty sakany nandaon'ny pays zay so de hoe afa eny ohatrany hoe betsaka reo vavao somary manahirana sanatria alors ngamba zavatra tsara aloha resaka zavatra tsara alors ngamba le mabary anakatra trano zao mba tafakatra ny amdingana famarana ny iza zao mpanasatra amin'ny bare iza zao mpanasatra amin'ny bare le asa lehibe ny tianao le mpanazay coach ny coach ny bare asa bare be anga misy asy be zany misy ka misy ny bare mbola tadavina hay gisagisa mainty iny iza mbary be ny mbary be roro atra fandraisana am'le zavatra iny olona ngamotsy efa nameza ampianany iny any am'le bare any nametrahany fianana izy ngito nanao ay mametraka any de mandray ampe zany zay mihitsy le izy tsika zany zao mbala hoe indromo sesany tsotsoka hiakatra tranony mezabezaka kely tsika de ozy ny olona hoe tranona ihany mety amin'ny roro fa ny challenge mifanay mbo an'ny roro zany zao de hoe nahavitsika 3e place tamin'ny andiany voalohany nalaitsika anjara médaille alimo de am'ty manaraka ty zany tsika tokony mihoatra an'izany zany hoe mahavita mihoatra ny 3e place zany hoe ny objectif androro zany zao de mi-final la farafaritsyafany amin'io fa raha reny le mahatsamaly reny mbola betsaka ny zavatra tokony arenina fa ifa zava-dehibe le larana fahatelo iny Sénégal nandraraka atsika tamin'iny ary tokony lesitsika raha tena tsara kosa aloha tamin'iny zay mihitsy lizadaolo miaraba toko efa tafiditra ianao salam ateny Europe zala tsisy kily misy miandry kily nandahoana ny vokatry ny orana ay misy ny orana tiva nafinata fa sorana ny tompo aloha nafinarina zay na niketsa ty zao miombanio mavany ery fa izao zany le farisesy le mpanoradalana olona nianatra lalàna zay kanefa izy makasitraka amin'ny barabasy tsika zany amindray tsika mba fomba amin'ny barabasy zany alonko barabasy zany mba mahafinaritra anazy zay mba midahasory zareo misy tezitezitra atao ero deo tsy haiko efa zany nga nianarana ny azo mifarany tsy afaka Cédric any ataoko Cédric nianarana le katita kely eo an-tanàna fa lery le dala rehefa tsonao Cédric zakazaka ohatrantsika inona indray de le dala io tsy le boakely le tanàna io zany le miteny rgasy be hoe rano fa hatramin'ny nanaovana an'le natsona am'le fampinanarana mahazatra am'zay le dala ory Cédric isotro rano anga miarabanao resaka fanatanjahantena tsika teo resaka baolina kitra fa farany herinandro teo koa de misy vaovao finaritra ny fiofanana nataon'ireo teo anivony akademia fanampy katita kely izay votovorona ny resaka nanao stage bloqué moa zany zareo nandritra ny 3 andro zoma sabotsy lahady mifarana tamin'ny lalao ara-pirala iny zany nisan'ny ataontsika hoe mahavelombolo mahavelom-panantenana ty tetikasa iray amin'ny akademia fanampy ity satria na ny coachany ara dia coach matianina tsisy mahafantatra zany hoe coach dama izany dama no mampiofana ny reto ankizy 7 amby 30 no voantso zay aloha zany atreto ny voantso nisany niatrika n'ity fiofanana mihidy ity ary inona ny inotsika
ny vokatra oentin'izany fiofanana oentin'ny akademika fanamby zany. Io koa mako misy teny efa zany sy avany amin'ny faritra ve reo zao a reny vohitra ny tsiriana ndre teto Madagasikara am'ireo misy zanaky ny avany amin'ny faritra reo zay ny ilaina fa tsy izany fa malagasy reo ary manomboka aloha tsy maintsy manomboka de manatsara zay le manomboka de tiavina de tsara zay zany izy fa tonga de mieritreritra hoe misy avy any de govy ireo ianao koa zany de tena makasary malagasy fanomboana le izy koa tena izy nge de efa mba mandeha fa zary zala nahita le kianjana nanaovana baolina tamy Maurice Omaly de zay hoe de tena tsy mba navita de tsy simple be nge le kianjana nanaovana tany homologué nefa le izy homologué afaka mandray lalao tsy de tena hoe misy gratin be manodidina kianja tsisy an'izany le tao tsy mifanalavitra amin'ny hitanao le fanaovana tsy am'le le kianja kely etsy Mahamasina io fanasiana tribune fotsiny aty de tena le kianja manara-penitra be de be nandaniana vola reny ve zany de tsy nahafahana mpanavita hoe mba niezahana raina ohatra hoe kianja be mananjara tany Majungavy zany de tsy afaka nanaovana ohatran'izany ezaka kely fotsiny de mba hoe afaka nanaovana lalao de za zao matany tena hoe nitsika ve zany tsy mahazaka pression rehefa mihoana tri ampijery satria be de be ny malagasy nijery an'le baolina Omaly tany Maurice satria be de be ny communauté gasy any Maurice tena presque nameno an'le tribune tany le baolina Omaly de tsy vity satria me tsy ampy ino mo le pilalao faharoa amby folo fa tena tsy haiko itsika ve rehefa tena betsaka le pana de ohatra misahirana ve izy ry tokona fa manana tsy haiko aloha fa zay ihany na izana tsany ary misy mpijery malagasy inona aloha resahana ndalo raha ohatra misy vona mbola tsy navona izy nafiakarana tamin'ny kany io ary teto arateny masana mety mba raisina aloha ianao ary miarabe miarabe manao ahoana salama sokolay manao ahoana tonga ianao ary fampiarabe de mifampiraso réciproque ny fiainana de tant qu'il y a la vie il y a de l'espoir zay zany aloha de amintina kely zany zavatra mampalelo anahy misy mpanao gazety maty de misy ndray mpanao gazety de manao zavatra hafa nefa nareo mpanao gazety zany efa efatra am'izao situation zao zavatra ilaina be na ny fampiavanana na ny ohatran'izany na ny fampinana ny zavatra misy mba ahafahana manapa-kevitra de amitina kely raha ny zavatra misy no détaillé-tsika tsirairay de lany ny fotoanatsika tsy mbola resy lahatra ihany ve tsika fa tsy vitatsika le izy tsy ahoana ny andaminana n'izao sakolaisany ahoana hitanareo lasa mifaminetsiny tsika lasa tsy manaja mpitondry tsika de tezitra ndray ny olona sasany efa io aloha ny eo izy nge tsy potsista tsony fefa legal après fividianana nge le naongany ihany no mifaninana tamiko de lasa legal de lasa sahirana ny olona lahoana de rehefa legal izy aloha zay ny lalàna misy eto na halatry na tsy halatra fa zay ny lalàna misy ino ary lalàna ratsy zay efa mba misy eo aloha de atainy izy aloha fa izao kosa deux mandat izy de de ny olona tezitra amiko hoe manajabo tonga so hoe de atsaina ianao pomban'io fa atsaina aloha izy satria mpivoarany aminy deux mandat izy 3 ans 6 ans tsy alohantsika ve miaritra telo taona de tsy avely latsaka tsony izy no hitranga izay zany le tolona atao fa mandrapatonga an'izay aloha misy tsy fanarahan-dalàna zay lazain'ny olona zay nahita zay mitratratratra fa misy tsy fanarahan-dalàna misy tsy fahamarinana inona ny manandratra firenena tsy fahamarinana tika angamba kristianina daholo ny ankaviazana de ny firenetsika zao disitra zany hoe contraire ny misandratra zany dikan'izay tsisy fahamarinana eto de raha tiatsika hisandratra de firenena ka tena tia tanindrazana tsika de aza manaika fa edivo le tsy fahamarinana tsy olona ny edivana fa le tsy fahamarinana zay mitranga na ino kidona na ino kidiatra fa raha ohatra hoe misy aretina anankiray hoe misy vatan'olombelo io zany atao hoe Madagasikara tsy maintsy fatarina hoe inona ny aretina inona lay tsy mety inona lay mila esorina ao anatiny de tena tsaboana fa tsy hoe aza fatarina ny aretina va tonga de alefaso am'izao fotsiny manahirana raha hoe tsy mila fatarina aloha iteny anao kabary ny filohan'ny republika Rapitso alina aloha koa aloha mazarainy zany fa lazainareo hoe tsy mahazaka any aloha zay fa mizara vaovao zay Rapitso alina zay koa le izy lay goudron tokony ho vita 5 kilomètre mbola misy hatramin'ny Rapitso amin'ny tanan'le izy amin'le lalana le atao hoe lala migodany io na autoroute somary taratara kely fa namotaka be koa tao amin'le saka nidirako ndry atina miverina tamin'le motocross aloha miverina aloha fa sao de any lazain'ny olona inareo zao tsy nahavitanan'le izy teo sao de anao
sabotage tena aloha ny drone nalefa dia nitsiritsirik hoe aiza ny ampahany efa vita iny zany fampatsivana izy io moa 80 dia nena 25 dia asana ho any amin'ny 2025 fa ohatrohatran'le resaka hoe train urbain ihany hoe alohan'ny jeu de gile dia tonga amin'ny farany taona dia ohatrany 2025 eo ihany zany le satria tamin'ny voalohany andeha solika dia avy eo andeha courant dia mitovitovy amin'izay inona ny diran'ny téléphérique amin'izany zao katsikatsy zany raha lay 520 kilometra isa-taona satria herintaona nilazana an'io dia raha lay 100 kilometra hatrany Toamasina eo amin'ny 10 taona sy tapany eo fotsiny ka mety mbola mitady mandana mety leto le manombonomboka eto ngeny le fanomboana mety mozamoza raha fa ridana be izy rehefa avy eo mety tena aletapotiny ary moramora manao anazy ko lay any amin'ny toyany mbola maky tandavanala maky mety enjakenzana ihany eny mety atao eny eny fa betsaka zay ampanantena an'izay ny lalao-nosy ary moa eny olazaina fa atao eny amin'ny tana masoandry meritra tosika rehefa voasafidy fe le monument anankiroa atao safidy le monument mamapamirytaona tahaka an'izao fiandohan'ny taona iny efa voasafidy fe le izy nydriantena hoe misy aloalo ny anankiray na le anankiray atao Brésil zany mbola ao daholy mbola ao daholy zany mandray fitenenana farany taona iny moa efa fatao matetika ny mampitondra fanjakana zany za sura fa mandeha jiro amin'io jiro todika jiro tsy tapaka rehefa farany taona eny ary fa manao jiro todika dia eny tompoko maro ny fimy alolo raisika manao ane Hello? eny ary miarahapandray zalana farany sukiala bebe posy mijeren'le baolina matsika dia nareo dia terrain Maurice anie tena mananina ihany nefa teto amintsika eny dia izao hoe tsisy afa-tsy bary ayo ihany natolotra zalahy dia sy ny ekeniny amin'ny resapireneny dia zay natao fa be dia be ny terrain zanaova-bola netra fa ino natolo ny aloha dia io zany misy gaizina miafatsy io io no nataoniko nga reo mampiasa ny tsy nataony zany mijery baolina anao maly ahoana ny fahitanao an'ina nefany karaga tena timba raga le sport malagasy timba le sport malagasy manaraka zay ambatenana président momba an'le variny araiky lao olona dimy hoan'olona dimy atano isy ny président vary 5 kilao nge menareo ny olona ao anatin'ny 5 taona zany hoe vary raiky lao zany gery taona fa disy ny kajinao eny mbola disy kajinao enao président tamin'iny tena disy kazy ianao fa 5 kilao na faravazy 50 kilao menareo manitiny 5 taona fa disy kajinao enao président aitsika eninay aloha ainao zany tsy mahay manao kajy mihitsy ianao ka mialatsiny président fa tena endana rehefa dia mila soza lafa dia masamy asatany fariny dia asatany voalohany raha ty iaina Madagasikara ohatrany any Dubai tsika sy tena iaina fandrosoana dia mila mihaino kabary raha pitso satria io zany tena itosatosaka indray nanao an'izao tsika nanao nametraka tsika mbola nanao an'izao tsika zay mihitsy moa propagande foana fa io nge tsy maintsy rehefa mihaino kabary anao dia fa eritreretanao hoe le zavatra miandry amin'ny 2025 sommet an'ny COI sommet an'ny SADC inona koa no tsy efa hitondra SADC tsika amin'ny 2024 resaka filoha efa nialohan'ny fotoana moa le hoe tsika indray no hamany olana any Afrika nitoroten'ny mpanompon'Andriamanitra amin'izany efa miova daholo amin'izay mihitsy fa tsy sahoana ndeha atina zany anaterana an'le fahazahoan-dalana mamoaka an'le toriteny andao ary andao aloha anaraka doka dia toizana avy eo ndao za tsisy ary tonga ny fotoana miarahaba mbola tsy tapaka aloha le andro teo dia tsy adinreo atleta nyravaka medaly volamena na teo amin'ny sehatra nasionaly na continental na maneran-tany dia mitohiza foana zany ho an'ny 2025 zany zany ko ngeny tena izy any amin'ny sehatra ny sport kosa aloha tsika mba ohatra mba nanoratra tantara ihany tamin'ity taona ity aty amin'ny lafiny ataontsika hoe toekarena zany tsika no somary sahirana kely ny taona efatra amin'ny 2024 moa zany somary hoe any électoral na amin'ny lafiny anankiray satria fifidianana anankiroa zany no sisy tamin'ity taona ity dia ny fifidianana solombavambaoaka sy ny fifidianana be ny tanàna ankoatran'le hoe fifidianana filohan'ny republika moa zay tamin'ny fiandohan'ny taona iny no nanaovana an'le ataontsika hoe fianianana ny investiture atao anatin'le raharaha
dia eo zany manomboka amin'ny resaka fifidianana raha ny fifidianana be ny tanàna sy mpanolo tsaina aloha zany a amin'ny 2020 ny volana janoary ny tapitra ny fitoampiasan'le io le fanitarina heritaona io dia ny vokatra ofisialy zany mazava loatra alohan'ny 24 janvier milohan'izay tsy maintsy mbola tsara indro requête maro samihafa manerana ny faritany isaky ny tsiri tribunal administrative dia raha isaky ny faritany dia misy an'ireo ataontsika hoe fitoriana samihafa zany a avy amin'ireo farim-pifidianana samihafa zay nandefa azy zany tao anatin'ny fotoana voafetra ny lalàna masy dia milaza hoe 5 andro aorianan'ny latsabato ny SRMV dia 10 andro aorianan'ny SRMV ny SUNI dia 2 volana aorianan'ny SUNI ny tribunal administratif tsy voatery iandry le 2 volana moa zany fa rehefa vita alohan'izay izy mivoaka fa hatreto aloha zany mbola tsisy fitsarana hoe natsony raha fantatro zany hoe reo nametraka requête raha ohatra hoe teratana ohatra mbola tsy natsona hoe aty ary dia ataovy ny fiarovatenanareo sy ny sisa na ny mémoire zay zany ny défense ao anatin'ny izy dia mbola miandry zany aloha raha ny eto Antananarivo renivohitra zany hoe manaova lo fety raha ohatra ka afaka atao zay ny tranokalan'ny CNI tomboka ireo nojerena ireo efa verina azo jerena aloha izy zao rehefa nojerena ireo lisitry ny bifidina azo ordonnance fa niezaka namadibadika fa tiana ohatrany tsy izy hoe inona ary lay zavatra fenina sy ny sorona sy inona ny antony fa ny tokotany fa itiana va izay dia misy le avady badibadiko dia aveo koa l'izy hoe tapaka ny jiro dia miverina ny jiro tsy hita le ordonnance miaraba tompo miaraba nareo atony toprabe manahoana tsika eny tompoka manahoana ny rotsakorana tany omaly netynety maivamaivana ihany fa nety aloha na mandro ny tany izay mihitsy fa zao eno tinalazay misy kabarina ataon'le président hoe ny olona mara pension tomponapsa zay 20 taona miakatra dia mahazo fisondrotana 5 isan'izany fa nga mbola tsy misitraka za zao raika amin'ny 20 taona naka pension teo na raim-bolanja ary tsy misy ka petrako ny fanontaniana le olona mpandray pension amin'ny knapsa ve reo 20 taona mihoatr'ireo mahazo sady mpiasa ny knapsa sady mpiasa-pansakana sady izy fa dia zay aloha dia ody amin'ny alahelo tena malahelo marina mihitsy ary tena nampitondra alahelo be dia be ho anay ty taona 720 sy na dia 2 arivo ary sotra tompoko fahotana tamin'ny voalaza tamin'ilo ny knapsa izy ary mpandray fisondrono knapsa dia le mehatra 20 taona dia misy fisondrotana dia reo koa le hoe le ino moa zany le mandovakina le fisotrondronono zany dia nisy an'le fiakarana iny ihany koa fa naninona tsy mbola misitraka an'izany le olona betsaka fa zay le izy hoe iko iafara miromoromo ity 2024 ity morary an'iny raha naman'iny sy reo hoe ray aman-dreny oela velona tokoa hoe 20 taona miakatra farany mbola nisy resaka 13% efa tany amin'ny 7 taona lasa koa nge l'espérance de vie an'ny malagasy eo amin'ny 70 taona eo rehefa nampiakarinao le izy zany io lefa lalan'Andriamanitra ry toky Andriamanitra mahizavatra fa zava-dehibe hoe tonga 20 taona ka ny tiako ho tenena amin'izany mantsy sady fanontaniana naperaka firisin-jato malagasy moa tonga any amin'ilay 20 taona isitraka an'ilay fisotrondronono zany ohatrany hoe karazana kabary politika tena hoe enjana koa zany zay ngelesina hoe azafenina le fahantrana fa lasa manahirana be na ny tokony hanampy ary nge mieritreritra sy nareo zany ohatrany aizakoza avy ny orina izay zay leny eo dia so naovakotra izay zay mahandro misy vazivazy zay namana Britony hoe 20 taona 20 taona ty mahiranga le Andriamanitra fa atao amin'ny testameta vaovao izy ny teny hoe 70 izy na 20 raha tahiny dia io ny raisin'ny fitondrana hoe 20 taona mihoatra fa raha zany moa zany ny tena Andriamanitra hoe 20 kilao na 70 kilao zany raha mety efa tsisy tetso dia zay mahatonga ana tena manina raha raisina kilao indray le izy ny resaka anyty izy mahazo an'le eny efa sangisangy ihany tapaka le antso teo tapaka ianao aloha fa dia nasiana sangy kely ihany fa fotoana zao tsy mahazo kivy fa fahotana ny fiakoviana tsy mahazo kivy miaraba tokoa Allô, top radio. Manahona? Miaraba tompoko. Eny tompoko. Misy zokiolona amin'ny tarainy. Tonga tany knapsa fa lesa moa soavirement ty le ny fisotrondronono knapsa. Dia ny teneny tao knapsa hoe mbola miavy décret ry madama.
efa de olona ary mandeha taxina mialaka fa tsy afaka mandeha ny andran'le fisondrotana izy amin'io ny olona rehetra efa mahazo daholo zany le makane spécialiste mec de niazy le virement de nandeha tany mihitsy izy tany kinapsa de tsy neno zareo fa hoe mbola niavy degré fa mivoaka io izy zay mba tiako lazaina toko de mba anjaran'ny kinapsa mieritreritra degré inona ndray moa tompoko mbola endasany zary mbagagako neny ary de tsara fantatra daholo zany iny fa tonga any amin'ireo tompona andraikitra misahazana zany zany mieno angery zareo e tena mieno ary ty mihitsy arany tena onjapeo atao andromaso mihitsy ny mieno an'ity hoe ina indray zao no zavatra ho resahana sy mivoaka ova de taraina ny olona tompoko amin'ny zavatra nampanantenainareo fa de zany zao lany fare amin'ny taxi nefa le izy tsy tonga ry de inona ndray tena manahirana be zany ry zalahy inona koa no afaka resahana ho an'ny 2025 zany rehefa tena satria mba manao perspective tiaka ny zavatra ohatra efa lasa aveo ho tantarainy eto tsony sy ny zavatra efa niainana fa lasa ohatra mampananina fotsiny eto daloha raisina anao miaraba toko salama toko salama salama manaja nareo amin'ny tompo radio e toraka zany tioranga inona moa le tena nalaza be teo eroda ny Christmas zay zao le farany iny zay zay le farany de alora nga tina barabasy iray am'izao ty vola be ahoana na tany fara tato zalaka tany farany ambany tsy mijery madinika manaty mazotonareo misy eritreretana mihitsy zany zavatra any ka tsy ho voatanisa daholo ve ny anaran'olona rehetra ao anatin'ny baiboly io maharapatonga le ata rehetrarehetra ve tsotratrao ihany ry davida moa ohatra nefa mandeha ihany lozy lasa kelikely mety misy davida kely moa le izy teo efa lasa zany neny Sezara Kaisara le etry ty zao tena misy miteny maty hoe alameo any Sezara zay any Sezara nyrofony toko ary le izy rofony toko le izy tao amin'le loady finance ry Ndriatina tao anatin'le izy ary tena satria zany nisy nanontany hoe ahoana iny ty sary amin'ity volana reo ty de hoe sariny Sezara io aloha anazy zany sy anazy de aloha lasa daholo hatramin'le kokofony hatramin'le etratrano sy ny etratany igny ary Ndriatina atovy eo ihany de sary Ndriatina aveo mbo apetaka amin'ny vola ianao zany raha vao mahoatra anao ka manangona trophée betsabetsaka ianao tsy maintsy hipetaka eny amin'ny vola ihany ny sarinao fa ataovy nge ary toko za fotoa zany zao tena inona re misy tampakalalan-dra ngambarapato taloha matsy ny sarina le olona malazo amin'le firenena iny tonga de io zany hoe ry mahoatry tonga de mipetaka eny sara de saran'le mpitondra tany États-Unis taloha reny tonga de mipetaka ao am'sariny eo mivola ihany ny mpitondra américaine filoha américaine Jimmy Carter aloha zany nodimandro maly teo amin'ny fa 100 taonany 100 taona izy ny filoha américaine fa 39e président des États-Unis fa lehibe ihany zany olona zany ary nametraka ry izy démocrate izy ary isan'ny tena samy mba nametraka ny tantarany daholo tamin'ny fotoanany tantanany tany États-Unis nodimandro maly teo amin'ny fa 100 taona ny lehilahy Jimmy Carter ahoana ny antso manaraka raisitsika aloha ny antso miaraba tompoko Allô? Manahoana? Hôtely any efa averina rehetra no veloma dia aleo very. Gaga mihitsy ny daniko. Ie, fa zavatra saika hôtely koa dia zao le teny Davida kely hoe io aloha ny eo dia tokony manaikitsika fa avy amin'Andriamanitra ny fahefana. Fa Davida kely ty ve mamaky baiboly sa tsy mamaky? Misy koa fahefana tsy avy amin'Andriamanitra fa sao dia diso hevitra ianao aza forsenao andraiky fotsiny ny olona anaiky ny hevitrao moa zany zay le izy zay ry Davida kely vaky tsara ihany ao amin'ny Samuel ao fa misy an'izay mihitsiny ao ianao manko efa mpandalina be an'le izy de atoroko anao ihany le izy de jerijery avao de hitanao zay fa tsy voatery de fahefana misy kory de avy amin'Andriamanitra efa alabatsy zao hoe de lazainao fa fahefana avy amin'Andriamanitra mbaty ihany fiainana ianan'le olona eto Antananarivo manokana aloha tena avy amin'Andriamanitra zao fahatrana sy fahoriana izao fa misy koa ny toe-tsaina fahatrana mihitsy mba tsy ahafahan'ny masonao misokatra ahalala ny tena tokony ho alehanao sy ny tokony ataonao dia ampahatraina ny toe-tsainao mba tsy ahafahanao mietrika fa miandry tolosika sy tolo-tanana eo fotsiny efa dia mandra-peona daholo dia manaova fety sambatra fa izay moa noho ny asa mandrararaka izy dia tsy afaka
iany ary de misaotratsika rehetra eny tompoko za zao de mbola niandro feona gisana vorotsyloza hatreto tsy mety misy maneno mamono vorona aloha mamono vorona ary zay ngely ary arabaky teny mihitsy mamono vorona vorona fotsiny mba lazoranga fa zany igny izy mba isany anlasana nyity fa raha hitantaran'le problema le anina ve tsy de zao de hoe ka ny rano any milosana an'le izy ary tsisy ko inona miaraba toko andao za tsisy ahoana topy a eno ae miaraba e toko mba saika iteny kely hoe naka an'le 10 milliard tao izy tsisy décret ka ahoana moa rehefa hoe anome an'le fisotrondronao ny 2000 décret de misaotra indrindra toko de samy ho tratry ny farany daholo de samy ho tratry ny taona vaovao de mahazo totopy zay zany le teneny io laza makael inona zany le tena makaesa 10 milliard esa onona makaesa ianao azy hoe ianao ataony aza makael de lasa tena ay tiranga tena batao zay afinaritra nyty farany taona ty zay aloha de fananomana ny zavatra hoe mba anadonodononao zany sorisori zao mba hoe tsy anana le taona vaovao efa raha pitsoingy ny farany taona fa neneny ekipa androany de fanomana an'le izy hoe tena mba hiara hoe tena isakambina aminao zany tsy anan'le taona vaovao a mba tsy sotenanay zao mety miteny farany eto amin'ny tetimy am'roapolo sy roa arivo any efatra am'roapolo sy roa arivo ny teny eno zany nga manakina anao ko ino afaka teny anao amin'ny antso avy any alavitra any hoe zay zo eto bentsy zay zo eto andramo manelatra zany aiza koa le ataoko le janona ny tokotoko mila mijanona kely andramo manelatra de mandeha vaovao eto andramo manelatra zay zo mamandroso rehetrarehetra miaraba toko miaraba eno a to hoe miandro 2025 indray zany finna moa ny vitan'ny 2024 rapitra iko bakambava ndray nge zany mandasa rapitra ozy nareo tsy maintsy inaina de tsika zany efa tsy mbonanana mihitsy fa tsy maintsy inaina inona ndray zany zao a ny zavatra vaovao enona rapitra e tsy ataoko mahatra tsony nareo ao anatin'izao faritra zao kabary tany anaty aly iny tonton a ka eo anisany vitao mampalahelo be le olona mpiasa zay mahazo mandeha ny fitehirizam-bolany ankinapisy fa tena ohatran'ny olona ve tsy nandohan'ilay latsakeloka misy trano zay mihitsy iny io zao le miteny de miteny aloha satria velonay fa mitombonandro min'Andriamanitra atsika tsy fantatra hoe firy taona ao anatin'izao no ahitan'ity Madagasikara ty fivoarana fiovaty fa trafiky mpitondra andray mandeha ty makitaka rano sofiny zany zany fa tsy misy zavatra miankana mihitsy ka hoe nafa malagasy mba songadana natao natampisaina na ny fampanarana ny sambatan'olo zany na ny fampandehanana ny firenena zany fa ny fanondanana ny aream-pirenena mandeha antsokosoko ihany ny be debe lasa telo amby fitopolo de mandeha ny telo amby telopolo de mandeha ny efatra amby telopolo de mandeha ny telo amby dimapolo de asa hoe 3 kilô farany sa telo amby zato sa telo amby 10 kilô taonina ray fa tena raha izao de za zany tena itika zany de mbola ho tsakinadany zareo ihany raha pitsy sy raha afaka pitsy de moa le nytena hoe patry ny taona de mifampiarahaba fotsiny mifankahita de ahoana de mifampiarahaba be de na ifampiarahaba eto ary tsika mitombakoa de mifampiarahaba zalafa tratry ny taona fa zahatra iaina tsika tena vola kakafitra ty miomaly tsy mivahainsa de teko fa eto atsika samy mahita izy hoe fagnatanan'Andriamanitra zany iaina ho salama ie fa na zany aloha tsika tsy maintsy miomana ihany koa anatin'le hoe tena ahoana na fahana miasa satria za zao misy mpandinika fiarahamonina sy mpahitoekarena milaza hoe raha ohatra ho an'ny olona mikarama isam-bolana zany raha karamanao isam-bolana izy no ateranao de nitongotra ilana aminao fa makany amin'ny fahantrana efa zay zany izy de hoe reto am'izany keretrety hoe raha nikarama isam-bolana izy no atenainao de nitongotra ao ilana zany efa any amin'ny fahantrana de eritrereto am'izany zany de inona ny atao tena raha ny tena izy aloha de hoe tsisy afa-tsy miasa ihany no anovan'izany rehetrarehetra zany miasa zany mila manao asa tsy ao anatin'le hoe miasa saina kokoa le fitadiavam-bola tsy ao anatin'le ny tena zany a izay le izy mivelatra mampiasapiasa saina sy ny sisa satria raha lay hoe io a de mety tsy mahavita arak'izay tenin'ny Brito zay fa zany ny resaka asa zany nefa de misy tontolo tsy maintsy mirindra zany ao anatin'le izy satria indraindraiky eo no mety hoe miasa ianao de ny hafa satria ohatra zao
am'izao androny ataontsika hoe fivoaran'ny teknôlôjia sy ny tsisy zao zay zao na ikarakara hoe fanomanana ny asa fampianarana reke hoe manao préparation anao de tsisy jiro de mihitsy koa ny ordinateur zany de tsisy ninina de taraiky zany le izy rindrehatena atao le asa ataontsika hoe le asa tanana mpanao soudure zany de le commande efa misesika ny livraison efa voafaritra hoe io zany am'le 30 androany io zany ny livrena tonga ny 30 tonga le tompony asa ahoana le asa ry dany tena mialatsy ramsena tena jiro nga le olona te alalany zany ianao zany tao anatin'le famaritana de efa mieritreritra tokony raha mety tokony isy groupe vidy groupe ndray ianao zany tratran'le solika frelaté ianao aiza ny solika mitapoka ndray le izy mitsimbatra am'le groupe aiza zay ihany fa pimensiony koa ny mpanjaitra rehetrarehetra ny tontolon'ny lamody amin'ny faraparany taona zao ny mpanjaitra ny styliste rehetrarehetra mihitsy zany mpanendrika confection de tsiratsiratsaratra any kio fa ianao ny tena hoe ny mpanao iny ty vy fa tsy adino any kio ny mpanao na iny fitaranana tamin'ny herinandro ny mpandrafitra tsisy akory fa tsy misy hazo tonga le hazo voarara ny hazo voarara eo zany nametraka zay moa le tao anaty tompomaso teo hoe petraka ny fanontaniana hoe ahoana ny fandehan'ity hazo ty marina de ny hazo le hazo tsy mandeha mijanona zay izy le ny hazo tsy azo tao amin'ny alina tsy azo kapaina ny voarara le zany zao le hoe fa karazana hazo vitsikely sisy ny azony ampiasaina hoe ianao zany mba hoe tena hoe lora ngamba ividy fanaka palisandra tonga de voatratra sizy ihany ny etanao ao anatin'le izy moa zao nisy trazo meko nisy tratra nalaza be tela ambifolo zao sa fily valo zany zao no ohatrany hoe tonga de midy aloha tsy midy le fanadidina fa misy tsy midy misy tsy midy rehefa mitona hazo zay lizy hitanao le tsy manina miteny an'izany tonoon'ny firaisamon'ny pireneny izy tamin'ny faran'ny herinandro teo hoe katrota olona avy amin'ny antokony iza na antokony iza fa iny zao misy debite anankiray tsy miankina aloha zany natratra azy fa misy hafa ihany koa mampiasa anarana androm-panjakana inona le anaran'le film sa dessin animé le misy Roméo reny e débité Roméo fa ny tonoon'ny firaisamon'ny pireneny transparency international nanonona mivantany raha Batolando Rakotomanga nakaizany dossier maninona ny mbola mangina mandraky teny androany resaka palisandro zany zareo hoe rehefa manao affaire dia ataova anarana teny gasy raha anarana teny vazaha tonga de hita prédateur ozy le namako teny mety ao ray aman-dreny anisan'ny ray aman-dreny taiza teny vazaha ny anarana zany nily za ataovy teny gasy any manana machine io fanodana an'ireny atao hoe dijinaly raha atao nily za mora hita amin'ny prédateur zany tonga de io zaho izy izy tani tena tsy mety amiko mihitsy ty hazo ty fa zay ozy mpanodana tanao reny le machine be le mpanao le vatakazo hoe anakoroa sy telo sisany tonga boakare le ngeza be reny zany lefa satria tsika tsy misaraka am'izay za so tanao tena azo aina moa zany aiza reny vohitry ny asa tanana ambositra zany taloha zany tena mandroany reny hoe tena misy bois de rose misy inona zany le atao an'le sary sokotra reny de eritreretra zany no avy le mpanao an'ireny le mpanao an'le asa tanana ny ambositra manoloana zany tonga mety hoe atao hoe azo kesy iany atao sokiriny tsy zany fa tena le bois précieux reny tadidy tsara tamin'ny fotoana le bois saisie de hoe omena an'ireo mpanao asa tanana ny ambositra ny apahany am'ireo de tsy haiko loha manahoana no avy zany satria zany ke isan'ny mahatonga le mpizaha tany tonga any atoerany hoe tena zany capitale de l'artisanat Moronmaniny efa tsy maintsy ovaina io rindre ty na tsy ovaina le izy ovaina hoe tena capitale ny safika angamba sisany raha mbola isy omby mbola misy omby ve any misy kianjany safika eo tapitana nambositra eo de misy ary tena arena atraiky tsy fiteny tsony ny arena fa atao hoe kianjany safika raha vatao arena izy lasa tonga de any atoerakapa ny eritreritra rdany fa misy kianjany safika eo vao miditra ny tanàna nambositra anao tonga de va ao am'le toerana atao hiajaky tena za misy karaha dain tena tsisy era Madagasikara ohatrotra an'io ary de fandimby eo na mpanakanta na mpanao tolonombo na ny etsetratsera ohatra mahafinaritra be koa mitantarana zany mba nadinodonoana an'le fantrana dolo mahatonga anay miteny an'izany aloha fa ngal izy hoe kalma ho anareo aza ataoko mahanitra itsony zany nge ono am'mahazay ny tsy hoe ono fa zay mihitsy tena mavoatsika io hoe itsika raha nafina fantrana tena grave be mihitsy izy afena nge le fantrana avao de hitany olona milahatra be ry am'kamalakama collégium eny ankianja makidy manana territorique fa tsy misy rano sotroina zay endrika anankiray izy fa zany tsy mamianatra nefa zaho na mitondra fanjakana fantrana tena grave be mihitsy de zao taraiky tsika eo anatin'le naloha resina le territorique aloha zany de ohatry ny trondro maina hoe mahiratra ihany fa tsy mahita fa tsy mahita le satria mandeha io za vita fa tsy mandeha miaraba tompoko tonga soa indray ianao ary
ty efa natao zao a le madamo teo mba hitany madama aza mampiteny zavatra tsy niteneny ny zavatra niteneniko tsy hoe avy aminy zao a baiboly daholo io a hitanareo tamin'ny androny joba iza no nanao ny fahoriana tamin'ny joba tsy le ratsy iza nanao any joba ho boka iza nanao ny vady aman-janany ho maty navelan'le pahary hoe ataovy ara zay ataonao amin'io fa ny limiteny zany hoe le fahefana farakapony zany ty ampahery atsika zany hoe soa ihany fa ile tompony tompo sy mpanjaka ny tompony fahefana farany de momba ny firenetsika avelany tranga enohy tsara madama azafady enohy tsara madama de mifampiresaka tsika avelany tranga zao amin'ity firenetsika ity satria tsika lavitra azy tsy mifakazatra amin'ny tsitotsika ny teny eo nge de mifakazatra amin'ny tsito de hiadany sambatra ny firenena zay manana ny Jehova ho Andriamanina sady tsy misafidy azy tsika lahika ny firenetsika tsika tsy mifakazatra aminy tsika tsy manaja ny fadiny izy de Andriamanitra sarom-piaro de avelany tranga zao ty izy no manao an'izao fa le ratsy avelany tranga ho fikapohana tsika ka rehefa tsy mety mino tsika de ohatrany zanaka kapohana io de mimafy raha fekimbo de lasa tsongo de lasa ohatr'izay de mety ampidirina violon mihitsy fa tiany foana ny zanany tsisy tiany ho veritsika na iray ara de nameny safidy tsika Dieu propose de l'homme dispose mila safidy nameny Andriamanitra saina de mandinika mba saika nytankely Davita vetivety saika mba mijery baolina ve ianao mary sa mijery ty baolina misaotra betsaka ary zay fotsiny fa tsy de zay vita koa de akasitrahana de Mandela koa henoko momba azy Mandela rehefa miresaky tsy mihita olo loatra an'iny tsony tsika tena olona iny ry papa mipetra ny henoko tamin'ny boky hoe izy zany rehefa miresaka man'olona de tsy mijery ny fahalemele olona fa ny fahatsarany le olona satria ny olona rehetra de tsisy parfait ka raha ianao marina hiresaka amin'ny olona de ny fahalemen'ny olona jereny ahoana ny atao manana ray ministre tsika aloha rangamba atao zavatra mahafinaritra no resahana amin'ity zay dia maniry satria betsaka ny nanantena sy mba ny andrana hoe mba amarana ny taona 7 saingy zay moa no fandaharana de tsy tody hatramin'ny farany zany de misy koa ny maniry mba ahatratran'izany 5 de zay koa de mirary soanao mahatratran'izany mbola miaino antsika rapitsina zanatsy zany efa alefanay mielo rapitsa zany de tena mba ataontsika mba firaritso zany tena betsaka mba ho amin'ny 2025 hitanisanisa fahoriana eto foana ve de tsy lasa ohatra manao conjugation na verbe manao passé composition ny tsindritry fa hoe ahoana ny tena fandeha aloha rangamba hitsinjo ny taona 5 ndray tsika ho an'ny rapitso de zay de manray tontolo andro finaritra ho an'ireo zay niteny tamiko tamaly tany anaty vodiondre zay hoe afaka makao amin'ny top radio mitondra pizza ho anareo dia misa 5 zay amin'ny maraina ny miasa ato dia afaka mitondry anareo pizza takosy satria zay koa de mila motivation eny de tena marina zany fa tsy miarana fa de raisinay zany isatsika zany lasa mirary fety mahafinaritra farany taona mahafinaritra ary mirary ndetra ho tojo ny taona 5 mirary ny sosiny tsara de hoe au niveau fianakaviana ihany koa fifaliana mandrakarifa ndrao satria marapresaka mandrapitafandray atonoko